afaka isika rehetra dia misaotranao hatrany izay ry tompo no ny fahasoavanao izay ahafahanay mandre ny teninao indray amin'ity fotoana anio ity dia mamindrafo aminay no ny fahotana izay vitanay ary ampianary izahay mba hatanjaka manoloana ny fahavalonay dia ny devoly izany amin'ny anaranao no anaovana zavavaka izany amen. Ry sekolady malala ho aminareo trainy ny fahasoavana sy ny fiadanana mba amin'Andriamanitra rantsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Ny sorarmasana izay voalahatra hotoriana amin'izao alahady fa efatra mialohan'ny Paska izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazaran'ny Lioka. Lioka toko fa 1:10 andiny fa 4:10 hatramin'ny andiny fa 8:20. Lioka toko fa 1:10 andiny fa 4:10 hatramin'ny andiny fa 8:20. Toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namoaka demonia mona ary rehefa nivoaka ny demonia dia niteny le mona ka dia gaga ny vahoaka. Fa hoy ny sasany Belzebuba alohan'ny demonia no amoahan'ny demonia, fa ny sasany kosa nakafanay azy ka nangataka famantarana taminy avy any an-danitra. Fa izy nahalala ny heviny ka dia nanao taminy hoe ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano ary ho rava ny ankohonana izay miady an-trano. Ary Satana koa aza no miady an-trano, ahoana ny aretan'ny fanjakana? Fa hoy ianareo Belzebuba no amoahako ny demonia. Fa raha izao mamoaka ny demonia amin'ny herin'ny Belzebuba dia amin'ny heriniza kosa no amoahany zanakareo azy, ko amin'izany dia ompo tsara anareo ireo. Fa raha natsantaran'Andriamanitra no amoahako ny demonia dia tonga aminareo tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Raha ny mahery mivonina amin'ny fiadiny no miaro ny tranony dia tsy hanina fananana, fa raha avy kosa izay mahery noho izy ka mandresy azy dia lainy ny fiadiny rehetra izay nitrikiny ary izay azony hobabo dia zarainy. Izay tsy momba dia manohitra ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsarana ary rehefa tsy mahita dia hoy izy ody any an-tranoko izay nivoako aho. Ary noho ny tonga izy dia hita mifavoafafa sy voavoatra ny trano ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy 7 hafa ratsy koa ratsy noho izy, dia miditra ireo ka mitoetra ao. Ary mifaran'izany olo izany dia ratsy noho ny voalohany. Ary raha nilazay izany Jesosy dia nisy vehivavy anankiray teo amin'ny vahoaka niantso ka nanao taminy hoe sambatra ny kibo izay nitondranao sy ny nono izay ninononao. Fa izy nanao hoe eny tokoa, kanefa maika sambatra aza ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Amen. Raha tadiditsika tamin'ny heriny dia niresaka tamina vehivavy Kananita Jesosy. Dia nataony tonina moa raha tadidinareo? Na le biby nanoaran'i Jesosy an'le vehivavy Kananita? Toy ny ambokely, toy ny alika zany. Raha ny marina zany dia karazana fitsapana nataon'i Jesosy ihany hoe raha ataoko an'izao io dia ahoana. Na nataony teneny mihitsiny hoe zao ianao ka ahoana. Fa ny an'ny devoly dia tena ny anakivy, ny anapotraka mihitsy ny tanjona. Ino moa ny dikany hoe Satana raha tadidinareo? Fahavalo. Ary ny devoly tany endrikendrika. Misy mahatadidy be dehibe izy zany. Dia izao ny devoly mety tsy izy mivantana no miteny, fa ampiasainy ireo ny ratsy eo amin'ny fiainantsika anakivy atsika tanteraka. Zany hoe zany eo amin'ny fiainana dia tsy maintsy misy ny olona manakivy, dia misy ny olona izay hita mihitsy ny hoe mety miteny marary kanefa mety mitady zavatra tsara ho atsika izany, tahaka an'i Jesosy. Fa misy kosa na dia zavatra efa mety tsara zao ny ataonao dia lazainy fa ratsy foana izany. Jereo ny zavatra nazan'i Jesosy namoaka demonia mona izy, olona tsy miteny mihitsy, kanefa no nivoaka le demonia dia afaka niteny le olona. Tsara zany sa ratsy? Tsara zany. Saingy zao mbola lazainy reto olona ireto fa Belzebuba alohan'ny demonia ony no amohan'i Jesosy an'le demonia eo. Le Belzebuba raha ny tena marina tsy hoe Satana loatra. Za tsy miteny hoe tsara Belzebuba, fa anarana Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha ihany io, Andriamanitra nivavan'ny Filistina, zany hoe sampy. Dia io no nilazana ny ratsy taty aoriana zany. Za tsy miteny hoe tsara hoa Belzebuba, fa saingy zao mbola io no nampiasaindry zareo ilazana fa ratsy Jesosy. Na dia efa zavatra hita fa tsara zao ary no ataony. Dia ny olona tahaka an'ireny ry sekolady malala, mety olon-dehibe io
mety olona tanora zokontsika io a mety olona sekolado mitovy amintsika ihany ny taonany de zao tsy atao mahakivy ny zavatra tahaka an'ireny avy aleo izy sy ny devoly hiteny foana fa ny atsika de izao manaraka an' Jesosy ihany ary jereo tsara ny teny'le vehivavy ny teny taty ambany taty sambatra ozy izy zay nitondra anao zay noho ny nononao fa ho Jesosy sambatra zay manino zay miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany mba hitantsika hery manoloana an'ireo fananratsinina tsisy dika nataony devoly mazotoa miaino ny tenin'Andriamanitra. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana avy amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Nivavaka isika. Miatrika ny fahavalonay izay ry Jesosy io. Miatrika olana maro amin'ny fiainanay. Tsy vitanay izany raha amin'ny herin'ny tenanay. Ko mangataka ny herin'ny fanenao masina izahay. Mangataka aminao izahay mba ampaherezo ahafahanay mahazo hery hiatritrehana izany fahavalo izany dia mamindrafo aminay ry Tompo amin'ny anaranao no nampanazavavaka izany. Amen. Ny ZFLM ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona dia manolotra anao famatsimbola tetikasa. Zavatra telo no tonga ato an-tsaiko mifandraika amin'izay fanontaniana izay. Voalohany nisy fandaharana izay antsoina hoe fitiavana sy asa tsara izay vokarin'ny ZFLM TV izay nanasana mpisehatra anankiray eo amin'ny lafiny fambolena sy fiompiana. Dia izy no nametraka fanontaniana toy izao hoe nahoana moa raha mivondrona ianareo ZFLM any an-dafindrika ireo dia manana atao hoe petrabola izay afaka hanoanana tetikasa iray dia ianareo no misafidy ny tetikasa izay irinareo ho tohanana. Dia rehefa taorian'izay resaka izay dia nanao fakan-kevitra tao amin'ny ZFLM izay nanontaniana hoe vonona ve isika 7:30 no namaly ny antso tamin'io fakan-kevitra tamin'ny 2 aogositra 2024 io. Nisy ihany koa ny fampianarana izay nentin'ny Ray aman-dreny pastora izay mitondra ny lohahevitra manao hoe ny fiangonana sy ny sosialim-bahoaka izay mivohy indrindra ny amin'ny asa diakonaly. Ireo teboka telo ireo zany no ainga natosika izay nahafahanay nivondrona ny aran'ny vory tamin'ny 12 janoary 2024 teo andinika hoe inona no atao raha irositsika dia inona no fipetrapetraka ahoana ny fahavitriantsika manao izany tetikasa izany ary izao tonga amin'izao fanatanterahana izao famatsimbola ZFLM izao. 20 janoary ka hatramin'ny 2 aprily alefaso ny tetikasanao. Raha sampana, fikambanana, fondrona mpandray misy 5 ka hatramin'ny 10 ka manana tetikasa andraisa anjara.
dans la prière. Seigneur, nous te remercions pour ce bon moment que tu nous as donné afin que nous écoutions de nouveau ta parole. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis et donne-nous la force pour résister contre le mal. En ton nom, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour de Dieu, notre Père, soient avec vous. La parole, l'écriture sainte qui nous sera donnée en ce 4e dimanche avant Pâques est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 11, verset 14, verset 28. Luc chapitre 11, verset 14, verset 28. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Jésus était en train de chasser un esprit mauvais qui rendait un homme muet. Quand l'esprit mauvais sortit, le muet se mit à parler et les foules furent remplies d'étonnement. Mais quelques-uns dirent: c'est Belzéboul, le chef des esprits mauvais, qui lui donne le pouvoir de chasser ces esprits. D'autres voulaient lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de montrer par un miracle que son pouvoir venait de Dieu. Mais Jésus connaissait leurs pensées et leur dit alors: tout royaume dont les habitants luttent les uns contre les autres finit par être détruit. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si donc Satan est en lutte contre lui-même, comment son royaume pourra-t-il continuer à exister? Vous dites en effet que je chasse les esprits mauvais parce que Belzéboul m'en donne le pouvoir. Si je les chasse de cette façon, qui donne à vos partisans le pouvoir de les chasser? Vos partisans eux-mêmes démontrent que vous avez tort. En réalité, c'est avec la puissance de Dieu que je chasse les esprits mauvais, ce qui signifie que le royaume des dieux est déjà venu jusqu'à vous. Quand un homme fort et bien armé garde sa maison, tous ses biens sont en sûreté. Mais si un homme fort, plus fort que lui arrive et s'en rend vainqueur, il lui enlève les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue tout ce qu'il lui a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne m'aide pas à rassembler disperse. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'un homme, il va et vient dans les endroits desséchés en recherchant un lieu où se reposer. S'il n'en trouve pas, il se dit: je vais retourner dans ma maison que j'ai quittée. Il retourne et trouve la maison balayée, bien arrangée. Alors, il s'en va prendre 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Ils reviennent ensemble et s'installent là. Finalement, l'état de cet homme est donc pire qu'au début. Jésus venait de parler ainsi quand une femme s'adressa à lui du milieu de la foule. « Heureuse est la femme qui t'a porté en elle et qui t'a allaité. » Mais Jésus répondit: « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et lui obéissent. » Amen. Vous vous souvenez, la semaine dernière, Jésus a guéri la fille d'une femme cananéenne. Et Jésus lui a traité de quoi? Il y avait un animal avec lequel Jésus a traité cette femme. De quoi? De chien, exactement. Au fait, si vous avez bien écouté l'histoire, Jésus n'a pas dit ça pour la dénigrer, mais tout simplement pour qu'elle se conscientise, qu'elle réfléchisse sur sa position. Et vous savez très bien le résultat. Ensuite, après, Jésus l'a guéri. Mais le démon, lui, lorsque il dit ce genre de choses-là, ce n'est pas pour notre bien. Jésus nous dit peut-être quelque chose de blessant quelquefois par l'intermédiaire de la Bible ou directement, mais le démon, lui, quand il dit quelque chose, c'est toujours pour nous décourager, toujours pour nous mettre dans le mauvais chemin. Regardez un peu ce qui est arrivé à Jésus. Il a guéri un esprit mauvais, un homme possédé d'un esprit mauvais qui rendait la personne muette, qui ne pouvait pas parler donc. Et lorsque l'esprit mauvais fut sorti de l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a pu parler. Est-ce que c'est bien ou non? Bien sûr que c'est bien. Et pourtant, les uns ont dit que Jésus chassait les esprits mauvais par le pouvoir de Belzéboul. Au fait, Belzéboul, ou Belzébuth si vous voulez, ce n'est pas Satan. Il s'agit d'une divinité philistine. C'était une idole philistine
en écran que les gentils adoraient, les non-croyants plutôt. Et ici, dans le Nouveau Testament, on l'a considéré comme le mal. Au fait, même si ce n'est pas Satan, c'est toujours quelque chose de mal, puisque si ce n'est pas Jésus, c'est toujours mal. Alors, si Jésus a accompli ce miracle-là, ils ont dit que Jésus venait du mal. Jésus utilisait le pouvoir du mal pour chasser les esprits mauvais. Voilà comment Satan travaille. N'oubliez pas que le rôle de Satan est d'accuser. Il fait tout pour dire que ce qu'on fait est mauvais. Il fait tout pour nous décourager. Même si ce qu'on fait est bien, il fait tout pour nous décourager. Il y a beaucoup de gens comme ça dans notre vie. Il y a des grandes personnes qui nous découragent toujours. Il y a des personnes de même âge que nous qui nous découragent également. Même si on fait quelque chose de bien, ils trouvent toujours quelque chose à critiquer dans nos actes. Alors, il faut tout simplement s'en remettre à Jésus, car il a vécu cette expérience. Même si on fait quelque chose de bien, il y a toujours des gens qui le découragent, donc il faut prendre exemple sur Jésus, prendre force sur Dieu uniquement. Voyez un peu ce que la femme a dit. Heureuse est la femme qui t'a porté en elle et qui t'a allaité. Donc, heureux, Jésus a répondu, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Donc, où trouver la force? Dans la parole de Dieu. Si nous sommes assidus dans l'étude de la parole de Dieu à l'école du dimanche, Jésus nous donnera toujours la force de lutter contre le mal qui ne cesse de nous décourager. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Réunissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Tu nous dis également aujourd'hui que nous aurons toujours des problèmes et que le démon nous fera tout pour nous décourager, même si nous faisons du bien. Donne-nous la force de ton Saint-Esprit afin que nous luttons contre le mal et que nous te donnons gloire avec tout ce que nous faisons. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Divau
masatra tsika tily miasa fatratra